Ny alarobia teo no totosan'ny fanolorana ny loka ho an'ny tsara vitana tao anatin'ilay lalao fanikizany dia ny fa-420 ankoatran'ny fiara vaovao izay loka ho an'ny voalohany maro ihany koa ireo loka hafa no zaraina ho an'ireo mpandray anjara. Vita soamantsara indray ny indiana fa-420 tamin'ny lalao fanikiziny RTL Madagasikara. Tojo tahina Rabotovao no nandrobaka ny loka goavana dia fiarakodia vaovao Fiat Panda. Ny alarobia lasa taona no tolotra azy tetsy amin'ny foibeny RTL Madagasikara Kondrano ny lakile sy ny fiara vaovao ka ny tale jeneraly Mike Sainte Bekangba mihitsy no nanome voninahitra ny lanonana. Raha ampatsahivina kely ny fomba filalaovana amin'ny kilalao fanquiz mandefa SMS hoe femany amin'ny 033 56 00030 dia manaraka ny toromarika dia milalao sady mianatra no milalao no mahazo tomobile. Dia ao ihany koa ireo nandresy moto, télé écran plat, ventilateur ary groupe électrogène. Dia tsy izany ihany koa ankoatran'ny total mario dia nomena iloka ihany koa zany ireo mavitrika indrindra eraky faritany. Fialamboly fahalalana ary azona fiara vaovao izany ny fanikizy RTL hoy titona ndraiky tahity ka mahafaly ny orinasa ny manolotra azy ho an'ireo mpanjifa ao aminy. Misy fanontaniana mipetraka dia valiana ilay izy arak'ilay fanontaniana mipetraka ao zany dia arak'izay zany mamalina anazy dia misy point marina zany dia misy rehefa manamarina fanontaniana zany ianao dia misy point azo amin'ilay izy dia rehefa diso koa moa fanontaniana dia miena ilay point zany mazava izy. Tena faly zany atao hoe notoveta no rano masakaina moa zany tena. Ankoatra any tahina Tojo Rabotovao dia notolorana tamin'ny fotoana ihany koa ny lokan'ireo efatra hafa dia Edmond Roland Rasolo Arso, Jules Arson Ramamonso, mbola Tinandriamapionina Rasolo Miandroso ary Jean Azanirina Rakotsolovo.